fa manangana fiainana sy manomana no avy miaraka amin'ny Jesosy. Ny fandresena tsy kisendrasendra, tsy coïncidence, tsy parazara. Ny fanangananao zavatra lehibe anankiray, ny fahavitanao zavatra lehibe anankiray, ny fatratraranao ny tanjonao amin'ity taona ity, tsy kisendrasendra. Davida niany tamin'ny Goliata tsy kisendrasendra. Efa nanao entraînement be izy, niomana be izy tany an-tsaha. Fakio ny baibolinao. Efa niady tamin'ny liona izy, dia niady tamin'ny inona ihany koa? Tamin'ny bera. Zay izy niady tamin'ny Goliata. Raisao tanana no avinao sy ny fiainanao tonga avy eto amin'ny herin'ny androany andray délivrance sy ten'Andriamanitra lehibe. Androantsika dia resaka manokana mikasika ny hoe mandrobaka tsodrano. Famarana n'androany délivrance tsodrano. Zay ny resaka eto. Efa lasa ny délivrance iresaka tsodrantsika. Tenenina manao mila mandrobaka tsodrano amin'izay ianao manomboka eto. Salamo 7:1 lasitsika. Teny andiny 7:12. So ihany ianao fa eto androany. Fa ny devolona na planina be dehibe mihitsy hanakanana anao tsy ho avy eto. Fa misaotra an'Andriamanitra ary misaotra anao fa eto ianao. Tsy ho an'ny tenanao ihany fa ho an'ny taranaka ao faramandimy. Salamo 7:1 teny andiny 7:12. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tia oziny izy ka nanody azy zany. Tsy tindra fo izy ka nanalavitra azy izany. Tia oziny izy ka nanody azy zany. Tsy tindra fo izy ka nanalavitra azy izany. Nomeritoko fa 2:20 dia amin'ny andininy 12. Balaka dia mpanjaka jentilisa anankiray nanana fatakarana ambony be. Nomeritoko fa 2:20 andininy 12. Io mpanjaka jentilisa io dia nahalala. Fa ny vavana mpaminany anankiray na mpanompon'Andriamanitra anankiray rehefa miteny zavatra dia marina ny zavatra ambarana. Ka na dia tsy pino ary izy dia natakatra n'izany famarinana izany. Dia nafara ny Balama mpaminany hoe avy aty ianao ry Balama, hozono aty firenena ity fa maherino za. Izy anefa io firenena io firenen'ny zanak'Israely. Natakatra i Balaka mpanjaka. Fa zay zavatra tenenina vavana mpanompon'Andriamanitra anankiray dia ino no marina. Fa tsy resaka soavaly, tsy resaka kalesy, tsy resaka ady aranofo, fa resaka ara-panahy. Eo amin'ny andininy 12. Ary hoy Andriamanitra tamin'ny Balama, aza mandeha miaraka aminy na manozona izany firenena izany. Ahoana hony? Tsy ny fahavalonao ihany manana olana amin'Andriamanitra fa zay mendany amin'ny fahavalonao koa. Ho atambatra Andriamanitra ekipa ray izy. Dia Andriamanitra ny fanandrina aminy. Aza mandeha miaraka aminy na manozona izany firenena izany fa voata izy. Amin'ny heviny anankiray dia hoe aza mandeha miaraka aminy na aza manozona izany firenena izany fa firenena voatsodrano izy. Zay ny hevitra io. Zava-dehibe ny andraisanao tsodrano eto anio. Alleluia. Miditra ao anatin'ity volana vaovao ity, amakivaky an'ity 5 volana amin'ity taona ity, tena ilainao mihitsy mandray tsodrano avy amin'Andriamanitra androany. Ary hoy Andriamanitra tamin'ny Balama, aza mandeha miaraka aminy na manozona izany firenena izany fa voata izy. Genesis 12 dia ny andininy 7. Ity tsodrano ity dia ny mpitapita. Tao amin'ny Abrahama, dia tao amin'ny Isaka, dia tao amin'ny Jakoba. Ary ita zay manisy soanao ao fa anozona izay manozona anao. Zany hoe adversaire koa zay miady aminao, zany miady amin'izay miady aminao. Zany mitsangana anohatra zay manohatra anao. Zany ingeny hevitra zany e. Fa anozona zay manozona anao ao. Ary aminao ny tahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Alleluia. Ny lohaten'ny avatra androany dia hoe mandrombaka tsodrano. Toromarika voalohany omeko anao manomboka eto, miady mba ahazo tsodrano. Tsy azonao moramora io, fa mila miady ianao. Miadiva mba ahazo tsodrano, fa aza manao zay anozonan'olona anao.
ataovy raha tsorina le izy de hoe ataovy ny fomba rehetra azahoana tsodrano fa aza manao ny fomba hazahoana oziny, aza manao zay anozonan'olona anao fa ataovy zay itsofan'olona rano anao. Na amin'ny ray aman-drenao aranofo io, na amin'ny ray aman-drenao ara-panahy, na eo amin'ny olona miara-miaina aminao. Mety misy olona tsy azo anoharana mihitsy ny azy ny ao an-tsainy sy ny ao am-pony dia nenozona anao ihany, fa ninina tenen'ireny reny le fanozona-poana voalazantsika teto tamin'ny tapa-bolana tahaka ny vorona manidina tsiditsidina mandeha any reny fa tsy tanteraka. Fa misy olona kosa vokatry ny tsy nentina ataontsika fampianarana efa lasa zany dia mety nanozony reny le mandaitra, ka aza mitady fomba anozonan'olona anao fa miadiva mba azo tsodrano tahaka nataon'i Jakoba sy Esau rehefa niadiny tsodrano dia Jakoba nalasa azy. Tsy moramora, nisy vady zay any Tsoromandidy, mety manaraka antsika amin'ny Facebook ry zareo, mpino avy aty Antananarivo dia nifindra any Tsoromandidy, dia tonga tany zareo nitahian'Andriamanitra be mihitsiny. Dia vao naheno zareo hoe pasteur ihany ny makaty, dia niteneny le pasteur, zay ozy izy mandray an'izany pasteur zany. Dia tonga tao Tsoromandidy zay ny sabotsy alina, faly be mihitsy izy mivady, mibatain'le rahalahy aho a, ozy Andriamanitra, dia ozy izy mivadiko ary ianao zakany a, tonga dia nibatainy, tsy haiko hoe faly loatra sa naninona, ozy aman-tsy aza apetrao a rahalahy fa sao dia mitsikidina. Nikarakarainy teo zay menakavy kely, zay no mikarakara anareo zay izy, zay no manao sakafonareo, zay no mandamina zavatra rehetrarehetra. Rehefa andeha zay ny lahady dia inona mba zavatra tianareo mivady entina-bavaka, zavatra ray nangatany. Ireo zavatra rehetrarehetra natao rehetrarehetra ireo, misy tranobe anankiray eto amin'ny ilany eto a, 420. Io pasteur izy tsodrano sy le zavatra tany Antananarivo reny, le nataonareo reny nananganana an'io fa tsisy vola. Eto amin'ny ilany eto misy trano anankiray tsara tarehibe, 120 andro nananganana izy mivady azy, efa trano be zany. Ny herin'ny tsodrano tsy hitanao pesipesena, aza gaga ianao raha misy zavatra hiazakazaka, anomboka irimorimo, anomboka andeha tsara. Ohatrany hoe miresaka amin'olona any Maurice zany a, miresaka aminareo eto ve asa miresaka amin'olona any Maurice, hoy aho hoe izy zavatra anomboka andeha tsara hiazakazaka manomboka zao. Zao ny teneny izy mivady zavatra ray lo pasteur no angatanay tsodrano, tsofrano zay. Tsy misy antombavaka hafa, tsisy nininy ny tsodrano. Ny tsodrano ny olona fetsy na amin'ny ray aman-dreny aranofo na amin'ny ray aman-dreny ara-panahy dia mitady ny fomba rehetrarehetra azahoana tsodrano, tsy mitady ny fomba anozonana azy fa mitady zay fomba azahoana tsodrano. Alleluia. Zay anankiray. Faharoa, somary mandeha angana kely fa lasa be ny lerantsika. Aza tia manozona fa mazotoa mitsodrano. Tsika zany Iova mihitsy manomboka sao. Tsy hoe tapana ny ozina, mitsahatra ny ozina, dia avy eo miverina indray ny ozina. Tsy zay. Fa rehefa tapaka io dia misy zavatra tokony hovaina ihany koa. Aza zatra manozona. Ozy izy ny ten'Andriamanitra eto manao hoe satria tia ozina izy dia nanody azy zany. Rehefa diso tia manozona loatra ianao ka tsy mahita olona hozonina tsony dia izy ny hozoninao. Voilà, justement. Rehefa tsy hitanao tsony zay hozonina dia tsy maintsy ny tenanao no hozoninao. Ary misy olona vao miteny io vavany io kratatatatatatatata amin'ny zafy keliny, amin'ny zanany, amin'ny vadany. Misy vehivavy zay tao a Fianarantsoa tao, hozony le vadiny, petany anarana. Na mafotaka anina ny vadinao raha nabavy tsy maintsy voavonjy eo. Mino anao an'izany.
ny andriamantsika mahery voavonjy io, tsy maintsy miovy eo. Inona ozy izy ianao? Petany le anabavy anarana le vadiny. Loso raha loso de le rangako mamaly onany eny. Dio zay mantsy le anabavy ono a. Tena zany mihitsy eo any anarany Ramose anao. Tsy zany ny anarany fa izy mamilava misotro labera mitsangajanga. Fa zany anarany zany nge pasera Lucifer na foeziny. De atao hoe raloso de izy mamaly tiany koa ary le anarany. Aiza ny vadinao nioviko zany ny anarana pe ozonao ny vadinao. Misy amintsika mpanompon'Andriamanitra ianao mahery mivavaka be fa ianao vao miresaka amin'ny vadinao sy ny zanakao de ozonao ny zanakao. Le tsy sainy ty mialatsiny a mampianatra moa de alefako le izy. Fiendrana zany. Mety somary milamindamina madamanao. Meda manina raha tonga de toizany hoe medaline. Isaky miteny ny zanakao ianao le tsy sainy ty, le bato ty, ohatran'izao tsy mahay ninina tsy mba ohatran'izay zanak'olona mihitsy zany. Ny zazakely misy ny antsony hoe fotoana fifoazana. Raha tsy mbola mifono zazakely a, aza terenao be. Tsy hoe tsy mahay io akory. Fa ho avy ny fotoana ifo am'izay io, de ho gaga ianao, fa io mahay indrindra amin'ny zanakao. Marina anke zany. Fa ianao vao mahita azy kely manao fadisoana, manao zavatra tsy mety kely, vao tsy maharaka kely, tonga de avy ianao amin'ny teny. Tenenina manao mila miandra tsika manomboka androany a. Aza zatra manosina foana. Aza zatra manosina foana. Be lo. Lo be. Mivonto eny lohany io vao gaga ianao, nengeza. Andriamanitra Jesosy io. Tony ny alehibe ny lohan'le zaza. Mahery eny io teninao io e. Ianao mieritreritra miteniteny foana ianao fa tanteraka io. Tia manosona. Za tena miangavy antsika ray aman-dreny mihitsy. Na manao ahoana na manao ahoana position zanakao, tsofrano izy. Aza manosona azy. Alleluia. Ianatra tsika. Amampanompon'Andriamanitra tsika. Ianatra hitsodrano foana, hiteny zavatra tsara. Na mivady, na mizanaka. Ndridrandrindra amin'ny tena tsika. Misy olona tena hienjana raha nosy tena asa na eto ny olona tsy eto. Maka leo be ny fiainako. Leo mihitsy leo mena mihitsy za ty ho tena olona ny totombitana mihitsy. Za ty ho tena olona tsy haiko mihitsy ohatran'ny olona ny angarambitana zany ohatran'ny olona mialatsiny amin'le fiteny zareo malchance za ohatran'ny olona tsy mitovy amin'ny olona rehetrarehetra. Ka tsy mitovy amin'ny olona rehetrarehetra ianao satria ianao ihany manozana ny tenanao. Misy fotoana ianao tsy misy nizaniza mampahery ianao fa ianao ihany mampahery ny tenanao. Ary raha tsy mbola nisy olona nitsodrananao, ianao aloha mila mitsodrano ny tenanao. Alléluia. Alefa ary, pratique. Ao, tsika atao amin'ny trano vaovao, tsika atao ambany rihana, tsofrano ny tenanao ary. Io fa tsy mahita tenenina. Okzay, okzay. Ao, tsofrano indray le akaikinao ary. Le akaikinao indray tsofina rano ary. Zay. Sady mity atanana mafy mika hoe halleluja. Rehefa mijery fitaratra ianao de tsofrano ny tenanao sy ny tarehanao. Andriamanitra, Andriamanitra, ohatran'ny Goria. Tompo, Jehova antitra be aiza ianao tsy ho antitra. Zany ny teninao, zany ny hirahiranao. Izay hirahirainao eny de ho marina amin'ny tenanao zany. Ary misy fotoana ianao ny hirahiranao tsy azonao an-tsaina mihitsy fa ozona ho an'ny tenanao. Afaka enim-bolana telo volana herintaona ianao gagabe. Andriamanitra, ohatran'ny Goria mihitsy
zavatra ny tenenao any tenanao io. Tsofrany tenanao. Mahafinaritra zany. Misaotra Jesosy a. Tsy diso mihitsy ianao nanao ataka an'izao. Endrika Andriamanitra mihitsy. Fa tsy hoe za ty ho aho. Tsy haiko mihitsy zay mahazo anaty ty. So dia za ty ary olona avy any amin'ny planeta hafa e. Misy olona dia tena manatona ny dadany sy ny mama mihitsy dia manontany, so dia mba tsy zanakareo ary za ty. Indraindray ilay zavatra tenenin'ny vavanao tsy tsaroanao tsony fa mandendeha ho azy, nefa io ny tena marina araka ny boky mpitoroteny. Zay zavatra teneninao dia raisy ny tontolo ara-panahy. Tsisy resaka tsy nahazo fa vao mivoaka ny teninao dia mihetsika ny tontolo ara-panahy. Noho izany raha tianao hiatsara ny fiainanao, tsofrany ny tenanao, tsofrany ny zanakao, tsofrany ny vadinao, tsofrany ny asanao, tsofrany ny fahasalamanao. Aza manoso tenao faty zany. Zao ny fiainana vao nomboka tenao manjako. Za dia mitsodrananao amin'ny anara-merin'i Jesosy, anomboka andeha tsara ny zavatra rehetra, andeha tsara ny zavatra rehetra, andeha tsara ny zavatra rehetra, andeha tsara ny zavatra rehetra. Ary ity volana Aogosta ity, ho volana tsara indrindra ho anao ao anatin'ity taona ity. Aoka iorakoraka mafy ianao sady ity tanana mafy. Laza hoe aleloia! Laza hoe aleloia! Noho izany mila mizatra ianao, mila mianatra ianao mitsodrano teny zavatra tsara, teny zavatra mampandroso, teny zavatra mampahazo aina. Misy fotoana anke ianao ihany tsy mampahita tory ny tenanao e. Ny zavatra teneninao ihany tsy mampahita tory ianao. Fa nahitanao azy fa sarotra ny zavatra lalovanao, tsofrany ihany ny tenanao. Aleloia. Ny anara mihitsy, taratara ve ny zanakao? Tsy afa-panadinana izy. Aza miteny manao tena elanga amba tena iandro iombo mihitsy elaka. Tena tsy hitako mihitsy zay marina amin'ny laka. Hoy izy fiteny fianaratsy hoe tena tsy hitako zay marina amin'ny liaka ty. Dia hozoninao zanakao. Mamatotra azy ianao. Mianara iteny, tsodrano, teny mampandroso. Fa ny tena resaka eto, zavatra entre parenthèse kely zany, fa ny tena resaka eto, dia ny herin'ny tsodrano. Hitanareo a? Ny vahoaka Jiosy, taranak'i Abrahama, taranak'i Israely, dia nandalo ady be teto ambonin'ny tany teto. Fa ny zavatra nanaraka an'izy ireo a, dia ilay tsodrano, izay nomena Andriamanitra ny ray aman-dreny beany. Izay nomena Andriamanitra an'izy ireo. Misy tantara kely vitsitsy a, tsy hoe tsitra lalina be fa so dia lasa tsy tadidinao indray ilay tena zava-dehibe. Teto ambonin'ny tany dia nisy an'ilay hoe fandringanana Jiosy. Satria tena atahorana eto ambonin'ny tany mihitsy ny Jiosy. Nefa ny tsy fantatr'ireo olona mpitondra eto amin'izao tontolo izao. Ny Jiosy tsotra ny firenena rehetra, fa ny Jiosy nandray tsodrano avy amin'Andriamanitra, nandray teny fikasana. Hitanareo nisy fotoana zao ny Empira Romanina. Tsy Roma fa Empira Romanina. Raha maraka tantara tsara ianao, dia anisan'ny tena nampijaly ny Jiosy zany Empira Romanina zany. Namono Jiosy, nanao ny Jiosy fiomezana, nandringana, nanilika. Zany Empira Britanika zany. Zany ry nazi Allemana tamin'ny andron'ry Adolf Hitler. Tena natao ohatran'ireny tsy olombelona ireny ny Jiosy, fa naringana. Fa miteny aminao a, ny Empira Romanina ravo, ny Empira Britanika ravo, nazi Allemana ravo, fa ny Jiosy mbola mitoetra tsara. Ary me mahery sy me matanjaka. Satria inona ny antony? Misy tsodrano manaraka ny firenena io. Misy an'izany Fernando II zany mpanjaka mpitondra tamin'ny Empira Espagnol. Nandroaka ny Jiosy tao Espagne. Ary nanao aza lambo ny Jiosy mihitsy. Zany Empira Espagnol zany. Fa tena natao ny fomba rehetrarehetra hiazana an'ireo Jiosy ireo. Fa ino izy ianao? Rava ny Empira Espagnol, ny Jiosy mbola mitoetra tamin'ny androany.
ataon'Andriamanitra takan'izany eny ny fahavalinao sy izay mitsangana iady aminao. Ianao ijoro tsara, ianao vao maika tahian'Andriamanitra, ianao miorina tsara, ianao mahery ara-panahy, ianao ambina sy salamy, fa ny fahavalinao mialevina. Halleluja. Ary jerenareo a, rehefa natsony Balaka i Balama hanozina ny zanak'Israely, dia hoy Andriamanitra manao hoe ny olo-kafa ny azonao hozonina sy asiana ratsy. Ary amin'ny olo-kafa ry Balama dia manan-kery ny teny aloko ny vavanao, fa ity firenena ity nanozina an'ireo ary ianao tsy andaitra satria firenena vao tsodrano io. Ny herin'ny tsodrano dia mitondra fiarovana ho anao. Ny tena fitahian'Andriamanitra tsy hoe ianao manambe na mitobaka be, fa ianao tahina sady arovana. Fa misy olona tahina fa tsy arovana. Zany hoe manambe fa vetivety dia mahantra. Fa ny tena fitahian'Andriamanitra sy ny herin'ny tsodrano dia miaro anao amin'ny fanafiany favalo sy amin'ny ratsy rehetrarehetra. Efa nisy fotoana nitorina izy ity tamin'ny alatsinainy, satria mitovy ihany lohevitra alarobisy alatsinainy maraina any bypass. Fa mahazo tombony ianao raha naheno ianao tamin'ny alatsinainy ary maheno ianao androany. Andriamanitra anie hiaro anao amin'ireo fanafiana rehetrarehetra. Ary tatoato averiko foana ity teniko ity, ary mbola piteko amin'ny anaran'i Jesosy. Misy devolo mitady anala baraka zany. Ohatran'ny mandindindindina, ohatran'ny tsetsenao, ohatran'ny hozizenao ahoana ary zany zavatra mitrango zany, ohatran'ny tady hafa baraka zany, ohatran'ny misy zavatra tady anala baraka anao zany. Raha tonga eto ianao androany ka atao amin'ny trano vaovao ianao na atao ambany rihana na manaraka amin'ny Facebook amin'ny anarana herin'i Jesosy, rava io devolo mitady anala baraka anao io. Rava io amin'ny anarana herin'i Jesosy. Ny tsodrano zay nomena Andriamanitra ny zanak'Israely dia mitondra fiarovana azy, tsy azonao kitikitiny io, tsy azonao asiana ratsy io. Ianao mamela iny indray ny rava sy potika, fa izy miorina tsara. Zany ny fanjakana rehetra teto ambony tany sy ny ampira rehetrarehetra sy ny mpanjaka ny kitikitika ny jiosy rehetrarehetra nahita faisana daholo. Fa ny jiosy mbola mitoetra tsara satria misy tsodrano ao. Tsodrano anao amin'ny anarana herin'i Jesosy. Zay olona mikasa nisy ratsy ka ho any an-tranonao na ho any an-tsenanao na ho any an-tokantranonao any, tsy tafiditra ny varavaranao io. Tsy ho tafiditra eo am-bavahadinao io. Ary miala tsiny fa mety anjera tampoka eo voatokotaninao io olona io. Enoy aloha. So dia misy menjera tokoa dia ty le ntenen'ny paster. Mety nalama fotsiny ny tokotaninareo dia nenjera izy. Zany tamin'ny andron'ny Lota menakavy, nafen'Andriamanitra ny varavarana. Efa hitan'ny mponina tao Sodoma hoe ity ny varavaran'ny reto olona ireto, nandondona teo izy. Fa rehefa nilatsaka ny fiarovan'Andriamanitra, ny fampitady hatramin'ny maraina hoe aiza ny varavarana. Nefa rano ny alamaina. Ho takan'izany ene ianao. Ho takan'izany ene ianao. Ho takan'izany ene ianao. Ho takan'izany ene ianao. Yaro anao Andriamanitra, yaro anao Andriamanitra, yaro anao Andriamanitra, yaro anao sy miakona anao Andriamanitra. Hoe yaro anao ane Andriamanitra. Halleluja. Vao manomboka miditra eo am-bavadinao ny fahavalo dia pararehetra izy. Satria manomboka mandao azy daholo ny herin'ny devolo rehetrarehetra. Zay ny anteherany. Dia manomboka mivadika ohatran'ny poulet de chair izy. Arakaraka ny anatony ny tranonao satria mitondra io ane ry havana dia zao e. Ny olona mamela ianao tsy olona lavitra anao zany. Ny olona mamela ianao sy manimba anao tsy olona lavitra anao zany, fa olona pitra ao tokantranonao. Misy olona miditra ao an-tranonao tsy eo tsy ahoana tonga dia remboly fandrinanareo mivady izy nitonantonana nefa seza misy. Dia ianao moa zany, raha any aminay ianao manao an'izany tonga dia miala. Fa misy olona ohatran'izany mihitsy. Tsy hoe vahiny tena mahazatra be fa vahiny vao mitsofoka ohatranao tsy any an-dakozia any anaty vilaninareo. Ianao ve tsy tonga saina amin'izany? Misy olona tonga ao an-tranonao dia manontany mihitsy hoe aiza ny efitranonareo mivady, fa inona ny idirany amin'izany? Fa inona ny idirany ny efitranonareo mivady? Fa ny tena marina dia ity, misy olona ohatra ny akaikinao ary piditra ao an-tranonao nefa fahavalonao. Amin'ny anarana herin'i Jesosy, idina ny fiarovana mahery. Tsy ho tafiditra ao an-tokantranonao ny mpanao ratsy.
Akary tsara le alleluia, akary tsara le alleluia. Lasa hoe alleluia. Ny tsodrano dia mitondra fiarovana mahery vaky. Atonga anao sy ny ankonanao tsy andairanao oziny. Ozy Jehovah, non, ty anankiray ty tsy azonao ozonao. Io na ozonao ary tsy mandaitra ny ozony. Raha ozonao io dia mivadika fitahina ny ozona ataonao. No zany balama ndana mipirina tsara ny antranonao ianao. Aza manaraka ny olo ireo ianao. Fa na iadisika renao satria te andray karama be amin'io lehilahy io, amin'io balaka io, dia zao. Tsy afaka anozona ny firenena io ianao satria voatsodrano io. Ny tsodrano avy amin'Andriamanitra dia atonga anao tsy andairana fanozonana. Ny tsodrano ihany koa dia mahatonga anao ho tahin'Andriamanitra. Zay mihitsy moa ny resaka eto androany dia tsy miresaka zavakafa. Etsika rehefa matematika dia matematika, rehefa malagasy dia malagasy. Ny tsodrano zay voarainao ihany koa, eto ty olo ty fa henoko tsara. Rehefa manao zavatra ianao dia mafy be foana. Ianoy aloha. Tsy azonao tsara angamba le izy. Sarotra be foana ianao rehefa manao zavatra. Mafy be. Fofovolo mihitsy ianao. Na zavatra kely zao aza anao ataonao dia tsy maintsy manangona ny herinao rehetrarehetra ianao mba havita ny zavatra kely io. Fa mamototra tenao anao amin'ity alarobia amin'ny anara-merin' Jesosy, hiamora amin'izay ny fanaovanao zavatra manomboka eto. Aoka hikorina aminao zany fitahiny zany amin'ny anara-merin' Jesosy. Alleluia. Misy olona manangana trano kely tsy dia manao dia sahirana dia tena banko dia tena miasa saina tsy matory amin'ny ala dia tena atao faran'izay ratsy ny loka. Tena aza asiana loka mihitsy aloha fa tena hienjana be izy ty. Non, tsy hoe manangana trano ianao dia ny lokanao tsy asianao loka. Ny lokanao tsy asianao loka. Zay mihitsy ny tiako teneniny. Atao ratsy ny loka. Ny kizy efa menimena orneny calendrier maintso foana ny atao tanàna. Volantsika rehefa maintsomaintso mihitsy. Ka tsy maintsy mihafa manangan-javatra ka io trano kely io. Dia mahatonga anao tsy maintsy ampahory tena. Lasa sarotra be raha manao zavatra. Fa manomboka androany miala aminao zany. Fasarotana rehetra, favesarana rehetra, ok hiala aminao zany. Alleluia. Sady mitory teny any mitsodrano androany satria izay no mahafamaranana an'ity famaranana ity. Amin'ny herin'ny androany mampianatra anao zavatra lalindala fa androany hitsodrano anao. Hoy hoe aoka mora ny zavatra rehetra ataonao. Aoka andeha tsara ny zavatra rehetra ataonao. Aoka hisosa tsara manaova amen. Tenenina manao zafady andeha tsara amin'izay io zavatra ataonao io. Lazao izy moramora amin'izay ianao raha manao zavatra manomboka eto. Hoeninao zany ho tsapanao zany. Alleluia. Ny tsodrano dia mahatonga antsika ambinina sy avokatra amin'ny zavatra ataontsika. Misy olona miezaka be manao zavatra fa tsy mahavokatra akory. Reny le mampamono tena olona. Satria izy miezaka be. Izy manotona ny heriny rehetrarehetra. Fa tsy ambinina rehefa avy eo. Tsy mahita vokatra akory. Miezaka mafy fa tsy arakaraka le ezaka ataony vokatra. Fa mandatsy azy. Nefa izy tena manotona ny heriny rehetrarehetra. Ny tsodrano ihany koa dia atonga anao hahazo ny vavadin'ny fahavalo. Déclaration ty fanambarana. Zay olona rehetra miandry ny farisenao manofy atoandro izy. Satria Andriamanitra nitsangana hiady ny adinao. Hoy aho hoe ahazo ny vavadin'ny fahavalonao ane ianao. Zany hoe mpandresy mandrakariva ianao amin'ny zavatra tianao. Na mamoaka vavy ary le olona manao ho hitatsika hoe sao dia mamoaka vavy izy miteny aminao mihitsy ianao nga tsy malala. Aza mamaly azy fa anemponao any ianao mamaly. Tsy fantatrao nga ny Andriamanitra ivavaha. Fa ny Andriamanitra ivavahako lay mpanjaka ny mpanjaka, lay Andriamanitra mahery, lay tompon'ny tompo, lay tompon'ny tany sy ny lanitra, manana ny fahefana rehetrarehetra. Izy no mitsangana hiady amin'izay miady aminao. Izy no manohatra izay manohatra anao. Alleluia. Lasa hoe alleluia.
Ny tsodrano ihany koa miantso fandraisena, manokatra ny sainao sy ny fatakaranao. Ny olona manam-pahaizana indrindra eto ambonin'ny tany dia Jiosy. Vokatry n'inona? Tsodrano. Ao Amerika, ato France, la France, ato Europa, sy amin'ny faritra maro, ny akamaroan'ireo mpanambola be, ny tanany loha laharana dia ny akamaroan'ireo Jiosy. Ato anatin'ny nanomboka tany amin'ny taona 770 ka hatraty amin'ny taona 2000, mame statistika kely ianao fotsiny mba tsy hoe zavatra mandehandeha ho azy ny resako aminao fa zavatra tena mitombina tsara. Hoe ny tsodrano dia manokatra saina sy fatakarana. Nanomboka tany amin'ny taona 70 ka hatramin'ny taona 2000 dia ny zareo Egyptianina dia nanoratra sangan'asa vaovao, zava-bita vaovao 770 tao Etazonia. Ny Arabia Saodita, ireo olona malaza be amin'ny famoronana ty resako ty fa tsy ny olona rehetrarehetra, dia nanoratra zava-bita sangan'asa vaovao 270 nanomboka ny taona 70 ka hatramin'ny taona 2000. Zany hoe zao zany tsy resana aloha fa zay ny statistika azoko. Ny an'ny Arabia Saodita 270, ny an'ny Egyptianina 770, ny an'ny Jiosy 2,570. Ny zava-bita sy sangan'asa, zany hoe ny famoronana sy ny fatakaran'ny Jiosy enjana be. Amin'ny alalan'ity tsodrano ity tsy ianao ihany fantaranakao, isokatra tsara ny sainy, ary anana fatakarana miavaka eto amin'izao tontolo izao. Alleluia. Ny tsodrano araka ny teneniko teo dia tonga anao tsy mety rava, tsy mety podika. Maro ny zavatra entin'ny tsodrano fa zavatra vitsivitsy ireo. Zavatra vitsivitsy ireo. Ny tsodrano manosika anao amin'ny zavatra ataonao mba hatonga anao tsy hamotsitra ny anjaranao, hatonga anao anana fatakarana. Misy olona tena mikatona mihitsy io saina io, ozona mahatonga an'ireny. Zavatra tokony mahatsara azy mampety ny fiainany fa laviny io ary tsy ilainy. Ary misy olona ary tena teneniko anao, tsika zany mila miala amin'izany toe-tsaina zany hoe ny Andriamanitsika, Andriamanitra ny brokatera. Tompo, mila ny fitahinao a, tsy maninana le fitahina brokany be reny ary, satria fantatry fa ianao dia Andriamanitra ny brokatera. Toe-tsaina mahatonga an'io ary taratry ny oziny zany. Maniry zavatra tsara, mendrika anao zany. Mendrika zavatra tsara ianao, na vady, na trano, na fiara, na fitaovana, na inona na inona. Hoy aho hoe mendrika zavatra tsara ianao. Alleluia. Tadidiko tsara mihitsy ho. Namangy tokantranon'olona efa niresako teto zany. Faly be izy mianakavy nampandroso anao. Nampijerena télé, tsy nety nandeha le télé, mipona totondro le télé vao nandeha. Ary le télé tsy ipona totondro indray mandeha fa intelo, fantatry le télé tsara mihitsy hoe intelo aloha vao mandeha zay. Dia nandeha indray le télé, toy izy le vehivavy, dada, tsisy feo le télé fa atao voatra amin'ny mahazatra e. Za zany mipetraka ohatr' izao mijery le télé, avy mipona totondro intelo. Dia le rangavady le ramatoa ndray a, fihinana tao kalay mafy be le télé vao mamoaka feo. Fihinana faran'izay mafy. Tsika indrandray a, Andriamanitra te-tatsika fa misy zavatra manakana an'Andriamanitra. Indrandray ny saitsika manaiky hoe za tsy mendrika zavatra tsara zany, ary maro amintsika matahotra zavatra tsara. Fa raha zavatra moyenne na antontonona ratsiratsy izy no mendrika anay io diso zany. Zanaka mpanjaka ianao, zanak'Andriamanitra ianao, zanak'ilay avo indrindra ianao. Andriamanitra ne anokatra ny sainao sy ny fatakaranao. Doi tsangantsika efa tapitra ny lera. Asa anato ny tananao dia misaora an'Andriamanitra aloha. Samy misaotra ny Tompo aloha. Samy misaotra an'Andriamanitra aloha.
fa tonga eto ianao eto ny toerana misy ianao androany